voalohany teny dia fisaorantsika an'Andriamanitra noho ny fitantana ny fanambinina antsika sy ny fahatanterahany izao fandaharana lehibe dia izao seminaire izao. Dia faharoa manaraka izay dia miarahaba antsika rehetra izay tonga eto ho an'izay anylavitra ny ihany koa manaraka izao fandaharana eto amin'ity toerana ity dia arabaina na eto antoerana na hany velany. Dia manaraka izay mipanaitra ny tena moa ny jerona eto kely sy bitika tokoa tsy mahay meny nefa moa izay ny fandaminana raisina ampifaliana, raisina ampitiavana, raisina ampanaitra ny tena izany. Dia minao fa hifandavavaka ho ahy ianareo. Ny tompony ameno ny tahitany tsirairay avy tsy disanjara ny amin'ny fitahiana na ny soa izay ataon'Andriamanitra eto. Alleluia, alleluia. Tonga amin'ny fotoana izay henona ny tenin'Andriamanitra. Izay hoentiko aminao eto androany dia tsy hoe aka loha hevitra anankiray hoe fotom-pampianarana momba izao na izao, fa izay hoentiko hoe dia ny mahazava-dehibe ny fotom-pampianarana na ny doctrine. Alleluia, ny mahazava-dehibe an'izany. Ekenao ve fa tena zava-dehibe tokoa ny fampianarana? Zava-dehibe, sarobidy zany, tsara, mahasoa antsika. Ity loha hevitra ity dia hoentina ampirisika antsika mba hiverena antsika indray amin'ny fampianarana na fotom-pampianarana, hitandrema antsika an'izany mafimafy kokoa, hiazona antsika an'izany ary ahatonga antsika tsy hiala amin'izany, aharitra dia raina ny tompo. Alleluia, alleluia. Ao amin'ny bokyny Malakia toko 7 andininy 7 sy 9 dia mivaky toy izao: efa hatramin'ny andro nrazanareo no efa niala tamin'ny didika ianareo, ankehitriny miverena amiko dia mba hiverina aminareo koa aho. Alleluia. Misy teny izay amin'ny bokyny Malakia. Bokyny Timoty voalohany toko 4 fa 9 tandremo ny tenanao sy ny fotom-pampianarana ary mareta amin'izany, fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Bokyny Timoty faharoa toko 7 fa ianao kosa mareta amin'izay zavatra efa nianaranao sy efa nampinoana anao. Dia raina ny tompo. Alleluia. Timoty faharoa toko Tesalonianina faharoa toko 2:15 koa tomoera tsara rahalahy ka zony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teny na tamin'ny epistily. Ireo andin-tsaotra masina ireo vakio koa any amin'ny bokin'i Jesoa toko 7:7 dia mampianatra antsika fa tokony hiverina amin'ny fampianarana, hiazona ny fampianarana, hitandrina n'izany, haharitra amin'izany ary tsy hiala amin'izany na ho amin'ny ankavia na ho amin'ny ankavanana. Dia raina ny tompo. Alleluia, alleluia. Matoa no lazaina izany
hoe tokony ho tandremana, tokony azonina, tokony aharitra amin'izany, tokony tsy hiala amin'izany ny antony satria tena zava-dehibe, tena sarobidy. Halleloja. Raha ohatra ka zavatra tsy misy dikana, inona moa ny sairanana hitandrina an'izany? Inona moa no isairanana hiazona an'izany? Inona moa ny isairanantsika hanaraka an'izany na hiverina amin'izany raha toka efa niala tamin'izany? Fa satria sarobidy izany dia toroan'Andriamanitra hevitra antsika mba hiazona sy hiverina amin'izany. Dia raina ny tompo. Halleloja. Fanontaniana mipetraka dia izao, inona moa no mazava-dehibe ny fotom-pampianarana? Betsaka ny zavatra azo lazaina. Na ianao aza mety efa manana zavatra ao anatin'ny fonao, izao no mazava-dehibe amin'izany, afaka hijoro vavolombelona ny amin'izany. Fa ireto misy zavatra ataoko hoe anankitelo izay ho lazaiko eto. Voalohany indrindra dia satria tena zavatra hiankinanaina izany. Halleloja. Halleloja. Hoe hiankinanaina, hiankina ny fahavelomana. Misy tantara kely ao am-bokin'ny mpanjaka voalohany toko 2:7-3, rehefa nandalo mpanjaka Ahaba dia nisy mpaminanina anatin'azy. Hoy izy tamin'ny Ahaba manao hoe, mpanjaka, izaho dia nankany anady, dia misy lehilahy nitondra, nisy olona nitondra lehilahy iray tamiko. Dia hoy izy hoe, azony ty lehilahy ty, fa raha votsotro izy, fa raha lasa izy, dia ny ainao ny solo ny aina, nando talenta volafotsy iray ianao. Tanao zany zavatra hinkinanaina zany. Raha fotsotro ty olona ity, ny ainao ny solo ny aina, dia tahaka zany koa izao fampianarana izao. Raha vototsika, avelatsika ho votsotro. Boky ny Hébreux dia milaza izany hoe areo zany tokony tandremantsika mafimafy koa izay efa rentsika, fa andro isy fotoana melantsika izany no votsotro. Aza votsotro. Ninona zay mety hoy izy lay lehilahy, kanjo sahirina tety stero ady, lasa lay lehilahy. Amin'ny andiny manaraka. Ninona fahasairanana amin'izao fiainana izao? Betsika ny zavatra manahirana. Sahirana noho ny tsy fampina, sahirana koa nefa noho ny fitahiana, nitahian'Andriamanitra dia be dia be no zavatra azo, na azo omby, na azo tany. Tahaka ny Baiboly manao hoe mena fanasana ilay olona amin'ny fampakaram-bady ny zanak'alan'ny mpanjaka. Tsy afaka fa efa nahazo tany aho, efa nahazo omby aho, dia nialatsiny tsy afaka. Betsika ny zavatra mety hanahirana. Raha lasa anabavina dia azo izay zany, izay asaina azominao dia azomo. Haza vela ho votsotro, dia raina ny tompo, dia mifotom-pampianarana. Dia raina ny tompo. Bokin'ny Obolana toko 5:7-10, tany mafy ny fananarana, ka haza avela hiala fa ainao io iankina ny aina, ny ara-panahy, iankina ny fahavelomany ny ara-panahy, iankina ny fahavelomany ny fiangonana. Raha tiatsika hitoetra ao fiangonana velona, ty fiangonana Jesosy mamonjy ity, ndao tsika hiverina, ndao tsika hitandra, ndao tsika hiazo, ndao aharitra, ndao tsika tsy hiala amin'izany. Dia raha
raina ny tompo tahaka ny amboky nasina apôstôly fiangonana voalohany dia lazain'ny baiboly fa naharitra tsara tamin'ny fotom-pampianaran'ny apôstôly sy ny fiambonana ary mivavaka mareta amin'izany dia raina ny tompo. Alleluia. Iankinanaina tianao hitoetra ho velona ara-panahy foana, tsy maty ara-panahy, azomy ny fampianarana dia raina ny tompo. Alleluia. Boky ny Hébreu toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia hoy ny tenin'Andriamanitra ary amin'izany hoy izy dia tokony azontsika mafimafy kokoa izay efa rentsika ka fandrao isy fotoana amelantsika izany ao fototra fa raha mafy ny teny izay nampitondrain'ny anjely ka samy voavaly avokoa ny fadisoana rehetra ataontsika hoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao. Alleluia. Famonjena ho atsika ity ary raha tsy mitandrina izao tsika ka mamela izany ho fototra dia tsy ho afa mandositra, tsy ho afa mandositra ny fahatezerana ho avy, tsy ho afa mandositra ny fahaverezana any amin'ny elo. Zany azony zany dia raina ny tompo. Apokalypsy toko faha 2:20 fahafito amby 20 milaza ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masy. Anisan'ny fotom-pampianarana tena iainan'i Jesosy mamonjy zany fahamasinana zany ary tena irairaitsika mihitsy fa fiangonan'ny fahamasinana. Alleluia. Alleluia. Tena iankinany aina izany, iankinany mandrak'izay tsika. Izy tsy milaza manao hoe mety tsy ho tafiditrany na mampisalasala na ho tafiditrany, angamba tsy ho tafiditra, tsy izay fa tsy ho tafiditra ao Jerosalema vaovao ana amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy izay tsy masina. Alleluia. Alleluia. Hébreu toko faha 12 fahefatra ambin'ny folo milaza fa mitadiava meza mitady fihavanana rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany ny tompo, tsy ahitan'Andriamanitra. Raha miresaka dia fahamasinana indraindray fahamasinana io indraindray tsy haitsika inona moa le atao hoe fahamasinana. Fahamasinana dia fahadiovana, madio anaty madio velany, zay anisany anankiray. Madio amin'ny tena, amin'ny nofo, madio amin'ny fanahy, indrindraindrindra. Matetika amin'ny zavatra anankiray ihany indray eritreritrantsika ny fahamasinana amin'ny resaka hoe fitondran-tena marina izany. Misy olona ratsy fitondran-tena tsy mandeha amin'ny fahamasinana, manao sipasipa, jangajanga. Fa tsy izany ihany anefa fa Baiboly milaza manao sambatra izay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Be dia be ny kristianina izay mety ho sarom-piara tokoa ary mahita izany sarom-piara tokoa amin'ny fahamasinana hono izy. Raha vao mahita ry ratsiratsy fijoro manao zavatra tena sarom-piaro, rarina tokoa izany, tokony ho sarom-piaro amin'izany tsika. Fandraindray anefa mifandona amin'ny olona ry, mifandona amin'ny ry, fandona manana hady amin'ny mamoaka teny tsy voahevitra, atao hoe mandata iry, mandata iry, manana olana amin'ry, manana olana amin'ry, manana ady amin'ny rahalany, manana ady amin'ny rahavavy. Eritrereto zange sarom-piaro e. Fahamasinana ve zany raha lasiana ba? Tsy masina koa tahaka zany. Izay mpamono olona nge tsy tafiditra nanjatra. Aza mamono olona izay makala ny rahalany dia mpamono olona. Kan'izany
milamino ny fiainanao, ny fifandraisanao amin'ny hafa. Oka tena iaina ny fahamasina. Halleluja, halleluja. Mbokony malaky verentsika hatramin'ny andron-drazanareo izy, nefa niala tamin'ny didiky anareo kehitriny miverena dia mba hiverina aminareo. Mampisaina izany hoe rehefa miala amin'ny didin'Andriamanitra, miala amin'ny fampianarana zany atsika dia miala koa Andriamanitra. Tsy io amintsika tsony, tsy amin'ilay olona zany Andriamanitra mandra-piverina, fa rehefa miverina amin'ilay fampianarana izy toy ny milaza zany fa miverina amin'Andriamanitra, hiverina koa Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Tsika ve Andriamanitra ho eto amintsika, ho tambana eto amintsika ifampianarana io. Dia raina ny tompo. Tantara tany Afrika Atsimo, inoko tamin'ny boky kely anankiray hoe tany moa nisy resaka fanavakavam-bolo-koditra. Samy hafa ho ny bazary andehanan'ny fotsoditra sy ny maintoditra, fampianarana, hopitaly, angambany bisy, angamba zao. Ary ny tena nampalahelo fa hatramin'ny fiangonana azy dia tsy mikambana. Ka nisy maintoditra anankiray izay tena ny foa, tena olom-bavonjy, nalahelo izy indray andro, nitazana ilay fiangonana fotsoditra ary dia mba te-handeha ho ao izy. Teo izy ny salasala, inona ny ahazo ahy? Dia amin'izay dia niteny taminy ny tompo, teny taminy, anaka, ho aiza ianao? Ao izy fa zaho izy dia te hiditra ao. Anaka, aza miditra ao ianao, fa na izaho koa mbola tsy tao. Zaho koa mbola tsy tao. Tsy mahagaga nge zany. Tsy mandeha amin'ny fotom-pampianarany Baiboly nge zany. Tsy misy fifankatiava, misy manavakavana, misy fizahantavanolona. Ty fotsoditra, ty maintoditra, sanatria eo amin'ny fiangonana izany. Izy avy anany, ry avy anany, tahaka izao ny fari-piainana, dia tsy afaka miaraka aminay. Dia nahoana ity fiangonana ity? Ho faty ty fiangonana ity, tsisy Andriamanitra, ilaozan'Andriamanitra. Tsy araka ny fotom-pampianarana izany. Ty fotom-pampianarana iankina ny fahombiazantsika. Halleluja, halleluja. Hoy Andriamanitra tamin'i Jesosy milaza, aza vela hiala amin'ny vavanao ty boky ny lalàna, saina andro manalina, mba hitandremanao araka izay voasoratra ao. Dia amin'izany dia ambinina ny lalànao, sady azo fahombiazana tsara ianao. Ty tsika ve toy aomby, mahafinaritra ngizany fahombiazana zany. Dia raina ny tompo, ny vavaka ianao, ny aino anao Andriamanitra, namaly vavaka Andriamanitra, na omby lay vavaka mahomby. Dia raina ny tompo. Halleluja. Vavaka ho an'ny marary ianao dia setrana ny marary. Ahoana ny hafalian'ny mpianatra rehefa nasaina ny toriteny, niverina tampifalena izy ka niteny tamin'ny tompo manao hoe hatrany fanamalota azy dia manaiky anay noho ny anaranao. Dia raina ny tompo. Ary hita tamin'i Jesosy mamono zany fahombiazana izany. Toriteny dia misy olona mibebaka. Halleluja, halleluja. Zaroko tamin'ny fotoanandro ray aman-dreny ato paster Roland mbola tany Ambomanja izay, misy Ambodra izay, izy mivady no nandeha nitoroteny vao vita mariazy, tsy dia ela loatra izy tamin'izany. Reo no nanao fitoriana filazantsara dia fianakaviana voavonjy. Halleluja. Na omby ilay fitoriana filazantsara. Lasana bavy io, mba hitohy izany fahombiazana izany. Hitatsika matoa voavonjy, matoa anao voavonjy, nisy fahombiazana tato amin'ity fiangonana ity. Halleluja. Faharoa manaraka izay, mandeha moa ny fotoana, miaro antsika tsy ho latsaka amin'ny fahotana izao fotom-pampianarana izao. Dia raina ny tompo. Halleluja. Tianao ve zany raha lasana bavy?
izy reny mba tapa-kevitra fa tsy anota itsony, tsy anota itsony. Jesosy ninazy ao, izako mamelanao ary am'izao sisa zao dia aza manota itsony. Zavatra sarotra izany, kanefa dia tsy avelan'ny tompo rery ianao raha tapa-kevitra ianao. Paolasana milaza atampoko ny raketako ny teninao mba tsy anotako. Za dia tapa-kevitra fa tsy anota. Dia raina ny tompo. Halleluja, halleluja. Obolona toko faefatra andininy fa enina, aza mahafoy azy fa iaro anao izy, tano izy dia itandrina anao. Vaky manomboka andiny voalohany obolona toko faefatra. Dia raina ny tompo, tano izy fa iaro anao. Amin'ny bokin'ny Daniela hitantsika tantara ny Daniela, i Sadraka, i Mesaka, Abednego. Ireo tanora ireo dia tanora tena nahafinaritra, afaka nitahiry ny tenany tsy ho voaloto tamin'ny anina mpanjaka, afaka nijoro tsy hanombo sampy, tsy niankoko amin'Andriamanimbolamena. Inona ny anton'izany? Noho ny fampianarana nomena azy. Manao valelo mafy be ho an'i Jesosy. Halleluja! Noho ny fampianarana nomena azy. Dia raina ny tompo ary faly taminy Andriamanitra. Io fampianarana nomena azy io no tazomina, no tandremana, anka tsy latsika tamin'ny fakapanahy. Afaka nahony tena tamin'ny sakafo, afaka nahajoro tsy natahotra, na dia inona, na dia nididy ny mpanjaka azy. Faly tamin'ny Andriamanitra. Hitatsika reny fitahiana nataon'Andriamanitra tamin'ireny, ny fahagagana nataon'Andriamanitra. Fa na dia nalatsika tao amin'ny laforony rehetrafa azy, tsy may narovan'Andriamanitra ary dia nasandatra Andriamanitra tamin'ny toerana izay misy azy. Dia raina ny tompo. So ihany fa misy ny fampianarana. Raha izay tsisy fampianarana tena nahoana. Tantarana, misy tantara somary mampiomehy. Efa inoko efa hatramin'ny ela. Elako tsiny. Tsy fantako na ianao na aloha zany ngamba na. Tsy fantako. Misy tanora anankiroa samy Jesosy mamonjy. Azo ny fakapanahy lasa tany amin'ny balina. Anankiray lahy, anankiray vavy. Nagaga fa nifankahita tany izy ireo tsy mifankafantatra, dia nifampitartarika. Fantatra ngamba tiako lazay. Lasa izy ireo rehefa tonga tany amin'ny toerana dia nifampiresaka. Hoy izy ny anankiray manao hoe rapitsy mbola andeha hivavaka. Sabotsy ariva mbola andeha hivavaka rapitsy. Fa ianareo mivavaka? Aiza nareo mivavaka? Hoy izy Jesosy mamonjy avao. Jesosy mamonjy. Menatra teo. Las rava sena. Sotranto fa samby ataoko hoe natsiaro ilay fampianarana nomena azy. Menatra be. Zay nentin'Andriamanitra ny arovana azy tsy latsika tao amin'ny tena favetavetana. Dia miaro anao io. Dia raina ny tompo. Halleluja! Fotom-pampianarana Jesosy mamonjy ngeka tena tsara. Marina mihitsy lena izay ny ten'Andriamanitra. Iza moa ny firenena izay mba manana fitsipika sy fitsarana tena marina tahaka izao, mena nareo izao. Halleluja! Fitsipika tena tsara, tena fampianarana tsara. Dia raina ny tompo. Sady mamonjy anao, mety hitondra anao amin'ny fanasitranana, miaro anao ihany koa. Rahanao zany dia ho voatahiry ho an'i Jesosy ianao. Halleluja! Ary na dia tokantragnonao iza tsy ho ravo,
raha ianao tanora ka manambady ohatra hoe tena tanora atao zalahy ianao tena pino olombavonjy nataonao vady zany ake hiaro ny tokantragnonao mihitsy fa satria olona samy matahotra an'Andriamanitra fa raha olona tsy pino dia mety andeha ary mety andeha ary mety andeha ary olevana rava lay tokantrano rehefa avy eo miaro anao io de raina to masoanao io ny fitsipika omena tanora ohatra baiboly de milaza fa izao hoe amin'ny resaka filany tanora fanahy mandosirany filany tanora fanahy zay mahatonga tanora tsy tokony arakaraka andeha ary na mandeha mitoroteny aza le lehilahy ny vehivavy ny tanora indrindra fa ny tanora tsy tokony hiaraka lahy sy vavy na amin'ny hira aza ndraindray mila tandremana fa tsy dia tsy sasoamonjy taloha tsy dia nampiaraka ny lahy sy vavy loatra be dehibe zany fitsipika napetraka hiarovana n'le tanora tsy ho simba le tsy fangaroarona tahaka ny hoe plus moins fangaro dia mety irehitra rehefa avy eo tonga am'izay mariazy rehefa avy eo misaotra Jesosy eo nakatoavoko ny teninao zavatra na teny fipetraka atsika tam-piangonana azy atony lehilahy atony vehivavy irena ake ka tena fiarovana atsika tena fitsipika tsara ireny karao reny fa izao ho hitanao ny fitahina manaraka an'izany halleluja halleluja mety aminao ve zany fampianarana izany halleluja halleluja betsika ny zavatra azy lazainy mifalia amin'ny fampianarana ako tiavinao zany halleluja dia arao zany fampianarana miaro anao tsy ho latsika fanompoantsamy tsy averiko indray le hoe fanambady gentilisa ny antony zany ake mety virahalyjerena ny baiboly manao hoe mba hiarovana tsy dia voataona ny fanompoantsampy sy ny tahaka an'izany araha foana na dia mbola tsy azonao azy ahoana koa moa izany ahoana koa ve iraisika kely arive zao ve aiza ve dia feperana zao feperana zao feperana izao lasy anabavy tsy sanatreny bavy manaonao foana reny ray mandrenitsika ireny ary zany dia zavatra ara-baiboly araha dia ho hitanao so ihany aho so ihany aho dia raina ny tompo halleluja halleluja fatelo sady farany io fotom-pampianarana ihany koa fotom-pampianarana mampiavaka atsika mampiavaka ny olon'Andriamanitra amin'ny olona zao tontolo zao dia raina ny tompo ingeny mampiavaka atsika boky ny Deutéronomia andefaka itsika izay andininy izay Deutéronomia toko fahefatra andininy fahenina boky ny Deutéronomia toko fahefatra andininy fahenina dia mivakitra zao koa tandremo ary ataovy izany fa izany fahendrenareo sy fananonareo saina eo masony fireneny samihafa fa andre izany lalàna rehetra izany izy ka na hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa io firenena lehibe io fa izo ny firenena izay lehibe tokoa ka mba manana n'Andriamanitra tena akaiky azy tahaka ny Jehovah Andriamanitsika amin'ny zavatra rehetra iantsotsika azy dia raina ny tompo halleluja izay mpiavaka ary zany zavatra izany dia ho hita ny firenena rehetra mihitsy halleluja ho hitany zao tontolo izao fa olona endry io dia raina ny tompo tsy hoe manavatena fa ilay zavatra hijoroana tonga dia mampiavaka anao halleluja halleluja asika zao tsy hoe za koa raha navatena fa ilay zavatra hijoroanao ilay zavatra nampianarana anao
le fampianarana rahanao automatique mampiavaka anao masamihafa anao am'ry mitandrina ianao mitandrina zany fa iry tsy mitandrina izany. Ataovy zany fahendrenao sy fanananao saina. Halleluja, halleluja. Mampiavaka anao any am'izao tontolo izao. Olona endry na dia niany am-pianarana azy mety ilaza an'izany endry ty sotrantompo fahatanam-pianarana aho dia mandeha rain'ny mpampianatra endry io ny tena endry ary dia nahazo anarana apôstôly aza tao satria hitandreo mitorotena igny tontolo iny miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Dia ho tahaka izany kanay ny tanana fafa mihitsy. Misy rahalahy tany Sotema satria nitondra tany Sotema zay efa tany efa elaela zay nialana tany. Misy rahalahy ty chauffeur-ny taxi izy ndray andro izy dia nitondra vazaha. Rehefa niala ilay vazaha dia tavela tao avokoa ny mombamomba azy izy poketrany tavela tao daholo ny passeport momba azy rehetra hatramin'ny tsy haiko kara-panondro ny vola amin'ny pakeny tavela tao lasa izy tsy hitan'ilay rahalahy aiza ilay vazaha tsisy afaka iantsony fa ilay rahalahy tsy sahy nikitika an'io naka an'io tasa izy nitady an'ilay vazaha. Rehefa elaela dia hitany tany amin'ny hôtely anankiray izy efa manjombola tahaka ny akoho voan'ny barika miasa aloha. Dia natonony izy moa mahay teny vazaha mahay teny frantsay azafady izy anao ve ty zavatra ty hoy izy ilay vazaha anahy io ianao niaraka taxi tamiko dia tavela tany ty nanontanytanilay vazaha mba fantatro ve re zavatra fantatro ireto vola fantatro i vola io mbola vola FF be dia be ampaiky fantatro io raha zany makany dia mahazo vola be aho fantatro reny taratasinao reny reto passeportnao reto zao tsy haiko moa za mbola tsy tanandafy inavy zavatra ilainy gaga le vazaha mbola misy olona marina ary lera lana joro vavolombelona zaho izy tsy ranoy satria mpivavaka olomboavonjy aho Jesosy mamonjy aho. Halleluja. Tena mbola misy olona marina eto Madagasikara raha mba ianao reny nahazo an'izany dia mba hoany reny nataonao oko mahazo dia nilazaina izy reto amin'ny amana dia ijereny naharitra ny teniny izy na tsy haritra reny namana izany ary dia ohatrany zavatra kely loatra amin'ny amana ny aninjitra ny tenany Mordekay fa ny anohitra ny Jesosy rehetra dia niteny tamin'ny mpanjaka izy mpanjaka misy firenena efa mielipatrana tamin'ny fanjakanao izay hafa lalàna ary dia tsy mba makatony didiny mpanjaka tsy mahasoa anao re mpanjaka ao noho izany dia tsy tsara ny amelana azy any ho velona eny noho izany andoha talenta volame reala ho ao amin'ny firaketany mpanjaka mba mohanadidy andringanana an'ireo saiky ny volonany Jesosy raha lasiana bava mety ho izany tokoa no mety ho lazainy zao tontolo izao aza makivy anao. Halleluja, halleluja. Oko fantatsika fa misy amana dia ny devoly tsy faly amin'izao Jesosy mamonjy zao ary raha mahita ny ady ateny fiangonana ianao misy devoly ambadika an'io amana fahavalony Jesosy fahavalony Jesosy mamonjy tady andringana sy ambolo amotika ny entany ara-panahy zao fiangonana izao raha lasiana bavy azakivy amin'izany ianao raha misy any zavatra izany tsy mandehandeha ho azy reny ady atretsika reny
Halleluja. Misy olona mihitsy miteny fa mihitsy areo Jesosy mamonjy ty ohatrany tsy mba manao fanao ny olona aiza ve rangahy dia tsy hamadika fianakaviana rehetra mamady na dia mba hanao adidy amin'ireny tena hafa mihitsy ireo Jesosy mamonjy ty hafa mihitsy ngamba ny patronao aiza ve dia asaina mividy sigara na andrehatra sigara dia tsy hafa mihitsy mba afety ny andro mba tomony andeha re mba tsy mba mandray kely na misotro kely be dia be zavatra mety holazainy olona any ny tsika dia hafa mihitsy. Halleluja. Halleluja. Hazakivy amin'izay mety holazainy olona ianao ary mijoroa amin'ny teny dia raina ny tompo. Nijery ny olona naharitra amin'ny teny Mordekay raha lasana bavy ao mareta amin'ny teninao, mareta amin'ny teninao. Ry vita batisa mo tsy efa lanao voady ve ianao tahaka na ianina mihitsy fa tamin'ny fanadinana batisa ianao dia vonina anao ty fiangonana ity fiangonanao hatramin'ny farany eny tompoko ianao ve dia anaraka ny fitsipika sy ny fampianarana rehetra amin'ity fiangonana eny tompoko ary manao voady ianao izaho dia izaho vonina anaraka an' Jesosy amin'ny androm-piainako rehetra na iny kidolo na iny kiatra dia tsy ala am' Jesosy aho. Halleluja. Halleluja. Mety ho isy pression, mety hisy fanenjery, mety hisy zava-tsarotra ho atrenao, mareta amin'ny teninao ianao, mareta amin'ny teninao ianao. Zay fa nataonao eny dia eny hatramin'ny farany. Tsy ala amin'ny fotom-pampianarana Jesosy mamonjy. Halleluja. 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 Vonina ve ianao raha lasiana bavy mahafangeny ady atrehantsika izao tontolo izao mitazana dia manakena foana tsy malala ny zavatra mibadika izao izy moa ny malala fa na ianao no fiangonana izay mbola tena mitana mbola tena miazo dia tadiavy ny devoly zany tena iadeva andefasan'ny revo mahery aza atao mankivy anao zany raha lasiana bavy fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izany mba voninahitra hatramin'ny farany, izany mba maniry an'izany raha lasiana bavy. Halleluja. Na inona ny lazainy amana tadiavy no aringana ianao mijoroa an' Jesosy. Na inona zavatra miseho na dia alatsaka amin'ny laforme rehetra hafa azy na dia horaonana azy mijoroa tahaka ny Daniel. Halleluja. Na dia nalefa tany amin'ny firenen-kafa azy ary tany tsy tany hatrany mpanjaka tsy misy mpisorona tsy misy mpanabe tao fa izy tanora vitsy ihany dia izao mbola nijoro niazona ny fampianarana izy. Na dia alatsaka amin'ny laforme rehetra hafa azy niazona ny fampianarana izy. Oka resinao lesina izany ka dia mijorora lasiana bavy. Ivavaka itsika eto am-pivavahana atsika dia angataka ny fanahy masina. Izy ny mangetahita izany ho ny baiboly milaza manao tsy amin'ny kerina ampatanjahana fa mifanahiko Jehova tompony maro ary ny fanahiko ataoko anatinareo ahatonga anareo andeha araka ny fitsipy ny lalako ka dia hitoetra amin'ny tany izay nomena anareo. Halleluja. Tenao fa hitoetra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra hitoetra ao amin'i Jesosy tafahorona amin'izany tsy ho very famonjena olona mahatsapa fa zanak'Andriamanitra hatramin'ny farany dia mangatany fanahy masina ahafahanao mandeha amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra na ny fampianaran'Andriamanitra hanampy anao izany. Halleluja. Halleluja. Dia raina ny tompo ivavaka aritsika tahiny tompo ane ianao ilanantsiny raha ohatra ka nisy ny ohatra kely ny lera dia ataontsika nira fa 5 sy 500 fanahy masina ao omeo aina avao mila ny fanampinao ary fanahy masina tsika dia va miaina vanim-potoana andro farany tena sarotra ny fiainana fampijoroana ny ara-panahy zavatra fakam-panahy be dia be toy ny ohatra dia zavatra ny ainany tiny tany aloha fanenjehana amin'ny ara-nofo ny fianakaviana na netsika sy ny tahaka an'izany enitsika mba misy matimaritiora zao fa nitafika atao ny devoly tena any amin'ilay ara-panahy
na mihitsy tsy misy ny fanenjena tsy misy zao fa le ara-panahy andefasany zavatra be dia be animbana sy amin'ny tenatsika mety amin'ny zavatra hita maso mety amin'ny zavatra renitsofo mety amin'ny zavatra vakilo mety amin'ny zavatra fampikasiko aminao izany iainatsika tsy mora raha lasiana bavy nefa rehefa hitan'Andriamanitra fa vonony ianao mangeta ety ianao tsy avela no rery ianao. Halleluja, halleluja. Izao andro farany izao mihitsy fantatr'Andriamanitra fa ratsy ny zavatra iseho. Dia ny Baiboly milaza manao hoe izao andro farany izao mihitsy nandatsahan'Andriamanitra ny fanahiny amin'ny nofony rehetra mba tafajoro anao. Dia raina ny tompo. Baiboly milaza fa Jehova dia mitsena izy rehetra miomana anao ny marina. Ho eta itompo za tompo dia hijoro amin'ny fampianarana manomboka izao tsenanao Andriamanitra. Sangalantsika ataontsika zany iray zany.